nivaka CRC tany amin'ny lycée Jules Ferry. Rehefa vita ny teny amin'ny lycée dia nanao sciences naturelles teny Ankatso. Dia tao amin'ny département ny biologie animale no nanontany maîtrise sy ny DEA amin'ny biologie, écologie et conservation animale. Dia rehefa vita ny DEA izay dia nandeha nanao fianarana nanao doctorat tao amin'ny Rice University tany Houston, Texas, aux États-Unis. Nahazo vatsim-pianarana maromaro no nahafahako nanao an'ilay doctorat tany Texas. Tena marina aloha zany voaray anao master tao amin'ny Rice izay ny netim-boany. Fa rehefa tonga tao dia nangataka hoe tonga dia hanao doctorat fa tsy hijanona master fotsiny. Ny tao amin'ny Rice zany hoe tsy voatery manana master dia efa afaka manao PhD. Dia tonga dia nangataka hoe za hanao PhD fa tsy hijanona master fotsiny satria za efa nafaka ta Madagasikara. Tamin'izay moa dia arakaraky ny performance anao ihany io dia arakaraky ny vola am-pelatanana. Dia vola am-pelatanana izay nanao demande-na financement tamina toerana BDP. Dia izay nahazoako an'ilay vatsim-pianarana maro isan-karazany zany nahafahako nanomboka an'ilay doctorat. Ny tena hitako hoe challenge ao anahy manokana tamin'ilay nianatra taty US zany teo aloha ilay hoe lavitra fianakaviana hoe zarery ny taty sady zarery ny mpianatra gasy voalohany mihitsy tao amin'ny Rice University dia hita hoe mangina be. Eo koa ilay hoe mila miteny anglais isan'andro. Za ta Madagasikara hoe nianatra teny anglais ihany fa hitako hoe hafa be mihitsy le miresaka amina Amerikana. Ny accent zareo hafa, misy vocabulaire tsy haiko fa vocabulaire tsy mbola henoko ilay izy. Dia hitako hoe somary challenge kely izy tamin'ny voalohany. Dia ny aty moa zany tsy maintsy manao hoe TOEFL, test of English as a foreign language. Efa nianatra ny anglais tany am-pianarana fa efa taloha be any hoe ny manana nakaty US. Fa avy eo amin'izay rehefa nanomana ilay anao TOEFL dia ny tena nataoko nampiana-tena aloha zany tsy nanambola andehanana cours d'anglais ihany tena hoe spécifique anaovana TOEFL. Nitady boky tamin'ny internet, nitady PDF. Dia nisy namako Amerikana iray izay taty US dia nandefasany dictionnaire anankiray dia sady nitady dictionnaire hafa tena nianatra dictionnaire tena hoe mamaky dictionnaire fa tsy mamaky boky tsotra fotsiny. Dia nisy ny boky anankiray nananako izay étymologie ana teny dia manazava hoe ty suffixe, ty préfixe, ty zao dia mianatra mitadidy an'ireny. Tena hoe nampiana-tena mihitsy. Dia mba nahafahako nizaka ny sofiko zany mba amin'ilay teny anglisy dia mijery film, dia mijery série, mijery dessin animé. Mety hainareo ngamba ny Friends. Iny tena tiako. Dia efa hitako tamin'ny teny frantsay daholo izy taloha. Dia mora be amiko zany aika izao ny teneniny amin'ny teny anglisy satria efa hitako izy tamin'ny teny frantsay. Dia ohatr'izay koa ny dessin animé jereko. Dia misy fotoana koa mihaino vaovao amin'ny teny anglisy. Dia isan'andro zany tena manokana fotoana mihitsy mihaino vaovao amin'ny teny anglisy, mamaky vaovao amin'ny teny anglisy, mamaky dictionnaire, mijery série Friends, mijery dessin animé. Nitsakiko ny TOEFL tamin'izany. Misy test writing koa manao essai. Dia tamin'izany indray mahita sujet hoe ohatr'izao ny karazana fanontaniana izay mipetraka rehefa amin'ny test writing. Dia nandramako natao daholo. Ilay namako Amerikana iray izay nandefasako ny tamin'ny voalohany hoe ty mba jereo hoe mety ve izao rédaction ak'izao, mety ve fomba mpanoratra an'ity no tsy fanazavako ny tiako atongavana. Manome feedback izy dia manatsara an'iny dia avy eo tsy nandefa taminazy intsony fa miezaka manatsara. Ny anankiray koa rehefa hiditra hanao PhD na master aty dia ny université sasany zany mangataka an'ilay atao hoe GRE. Ankoatran'ny TOEFL io dia indray ohatran'ny karazana test de niveau ahitany fahaizanao amin'ny ankapobeny. Misy section maromaro ilay izy misy resaka matematika, misy resaka writing, misy zavatra karazany maromaro ohatr'izay. Dia verina nianatra matematika ilay tamin'ny troisième sy ny tamin'ny seconde sy ny any ireny fa miteny anglisy ireny ianarana anazy. Dia izay zany ny fomba niomanako nankanezana taty ivelany. Eo amin'ny firenena efa 15 eo ngamba nefa nandehanako. Australie, Vietnam, Brésil, Maurice,
dia efa tany Costa Rica, dia nisy fotoana koa nandeha tany Guam sy Saipan izay misy kely akaiky ny Philippines any misy nanankiray zareo. Dia tena hoe tiako, tena nahafinaritra anahy ankoatra Madagasikara ny tena hoe nahafinaritra anahy tamin'ireo toerana nalehako ireo ngamba ataoko hoe Saipan ngamba. Tena nosy kely tena kely izy fa tena mahafinaritra be mihitsiny. Brésil koa tiako be. Le fiarahana amin'ny olona zany izay ivelany misy anao andavanandro hitako hoe manampy mampivoatra ara-tsaina no mampivoatra anao ainao anao. Izay tena hitako hoe mahatsara an'ilay mandeha mivoaka kely aty ivelany. Dia mba mahitako hoe ohatr'izao ny fomba fianarana aty dia ohatr'izao ny fomba fanaovana aty mahita hevitra zany amin'ny zavatra be dia be. Mitoro-hevitra any ankizy raha hoe te amin'ny fianarana aty ivelany dia mianara anglais. Indrindra fa hoe raha te hianatra aty US moa zany tiako lazaina. Satria tena miankina be amin'iny fahazahoanao an'ilay zavatra ampianarana, ny resaka mpampianatra, ny boky vakiana amin'ny teny anglisy, ny zavatra atao ampianarana amin'ny teny anglisy, tena mianara teny anglisy. Ny ankoatr'izay koa raha hoe tena vonona ny andeha zany ka mahita an'ireny vatsim-pianarana lazain'ny olona aminao na sendra hitanao amin'ny Google na izay toerana hitanao anazy dia alefaso foana fa aza mihevitra hoe za ve dia ahazo an'io fa sahia foana misy zavatra tsy eritreretinao nefa hainao ilay izy. Mety eritreretinao hoe zavatra simple kely amin'ny fiainanao dia tsy eritreretinao fa mety izay manampy anao aza amin'ny vatsim-pianarana. Dia aza misalasala mihitsy hoe mahita anankiray dia alefaso foana mandefasa foana aza manao mihitsy an'ilay hoe zagasy kely ity izay zanaka mahantra kely ity ve dia azo vatsim-pianarana izany. Za lazaiko aminao za manokana tsy nanana eritreritra mihitsy hoe za tafita aty États-Unis. Za ankizy lehibe teny Isotry mba nofinofinay tamin'izany dia nandeha hijery ranomasina. Zany nofinofinahy lehibe. Ranomasina Madagasikara fa tsy hoe ivoaka Madagasikara. Dia efa teny amin'ny lycée mba mahita an'izany hoe afaka nandeha mijery ranomasina. Fa rehefa hita mifandray amin'olona dia hita hoe misy an'izao opportunité izao kay ary mety possible kay izao. Dia lasa ny saina tia mikarokaroka. Izay koa ny anankiray tiako tenenina, ny saina tia mikarokaroka tena ilaina be mihitsy io. Fa aza mora kivy, aza kivy hoe mijery an'ilay lista be hoe izao avy ny ilaina dia tonga dia kivy tsy ananako izany. Na hoe mbola andeha mila mitady noty ary ananina ary kay, mbola mila mangataka lettre de recommandation ary amin'izao kay dia tonga dia kivy, aza kivy amin'ireny. Fa rehefa tena vonona ianao dia possible aminao ny mahita vatsim-pianarana. Ny tena hitako hoe mahasamy hafa ny hoe tontolo fampianarana ambony any Madagasikara sy aty ivelany. Indrindra fa miresaka ekôlôzia zany tena tiako tsindriana fa tsy toerana hafa. Dia ny eo amin'ny fanaovana fikarohana dia mbola mpianatra. Tiako tenena amin'izay hoe raha ny expérience-ako aloha zany tamin'ny mpianatra tany sy izy ankizy sasany fantatra Madagasikara dia terrain zany première année, deuxième année, troisième année, quatrième année sy ny ohatran'izany fa collège d'études. Fa ny manao master tamin'ny anglinay moa zany manao DEA. Izay vao tena misy hoe manao fikarohana indépendant le mpianatra. Dia nefa ny ankizy amin'ny université aty États-Unis matetika troisième année, quatrième année izy dia efa manao recherche indépendant. Any amin'ny première année na deuxième année any izy dia efa miditra amina laboana prof anankiray zany dia iny azahoany expérience fa amin'iny mbola tsy hoe tena nazy manokana ilay fikarohana ataony fa ohatran'ny hoe manao assistant de recherche. Fa rehefa any amin'ny quatrième année izy tena hoe izy mihitsy hoe développer an'ilay projet dia mandeha manao terrain dia manao analyse dia manoratra boky an'ilay izy. Izay zany hitako somary mataraiky kely ny ankizy any Madagasikara. Za mahita hoe misy potentiel be mihitsy ny mpianatra malagasy. Mahaingy ny mpianatra gasy fa ilay opportunité no tsy dia misy. Misy karazany maro ny fikarohana ataonay eo amin'ilay labo. Fa ny amin'izao aloha dia mahakasika ny anjara asan'ny mpinamboa amin'ny fikarakarana ny ala izay iainany.
dia ny terrain anaovana fikarohana ny Alamando any Madagasikara dia Alakely eto a Sortapota ihany koa. Misy fahasamihafana ve ny zavatra hita aty sy ny hita any amin'ny ala any Madagasikara, zay eo ihany. Fa ny fikarohana ataonay jeren'izay fifandraisan'ny biby mpihinam-boa zay sy ny fikarakarana ny ala ataony sy ny fiantraikany amin'ny olombelona izay mampiasa ny ie. Tia manjaika, tena tiako manjaika. Mbola kely dia efa manjaika fa tamin'izany moa zany akanjona saribakoly no natao dia tena nahavitana karazana saribakoly hatramin'ny akanjo mariage kely vita robe mariage kely vita mihitsy nanaovana saribakoly dia tena manerikaika hoe mety mba hoe nanao styliste angamba e satria tena tiako ilay manjaika. Dia ohatra izao akanjo anaovako izao tsy dia tsara be makaiza moa ohatra tia akanjo anaovako ity robe anaovako ity zao ohatra ny zero fa mipassion en conscience dia passion koa ny manjaika. Tena fialamboly ataoko amin'izao hoe tsy afaka tsy dia tena afaka mivoaka ny trano izao dia mahandro sakafo. Ny tena ataoko mividy boky misy karazana sakafo be izay mbola tsy nangramana dia angramako atao daholo izay ao anatin'ilay boky rehetra. Misy fotoana hoe tsy ahitana tsy hitako ilay ingrédient dia mamorona mihinana azy ambonana azy dia manangakangana mahandro sakafo tsy fihinana isan'andro mihinana tsy fihinana angamba ny ilazana anazy. Fa ie izay ny tena fialamboly ataoko amin'izao. Manao mikarakara zaridaina kely koa, manao hosodoko kely indraindray dia mandeha manaova koa dia izay ny fialamboly ataoko amin'izao. Afaka ho an'ny ankizy hoe aza mora kely rehefa tena vonona dia possible foana io mirary soa an'ny rehetra.